faritra Sofia andriamato jeneraly Lelisson misy ny olana amin'izao fotoan'izao sy adrain'ny firenena indrindra fa ny resaka doro-tanety ary ny zavatra tsy fahita raha tato ato dia ny hatrany amin'ny valan-javaboary arovana manokana no may ho an'ny faritra Sofia ho an'ny Madagasikara manontolo manahoana ny fiantraikan'izay aloha amin'ny ankapobeny. Misaotra antsika amin'ny radio-ntsiva nametraka an'izay fanontaniana izay ary miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra manaraka zao fandaharana zao. Ny resaka tontolo iainana dia resaka fitsinjovana tanindrazana ny fiarovana ny tontolo iainana ary indrindra koa fiarovana ny taranaka faramandiny. Dikan'izay zany loza amin'ny antambo ho an'ny taranaka faramandiny sy ho an'ny firenena ny fahapotehan'ny resaka zavaboary, resaka tontolo iainana. Ka tsara zany satria tsy adidin'ny fanjakana samy rery ny miara-ny tontolo iainana fa adidintsika olom-pirenena tsirairay. Ka zao dia mba hampitantsika amin'izay treka efa nananako satria anatin'ny rako mihitsy zany fiarovana ny tontolo iainana zany. Ny resaka doro-tanety aloha zany resantsika voalohany. Matoa resahana hoe zavaboary tsy atsik'olombelona mihitsy no nametraka an'ireo ala reo fa zavatra efa voatsanahary. Ka raha ohatra ka nitsinjo ny taranaka faramandimby atsika ny kolokolo nanampy an'izy ireo ny tokony natao. Fa ny zava-misy ny potehina dia misy fiantraikany na amin'ny resaka fambolena, na amin'ny resaka rivotra iainana, na amin'ny resaka mihitsy fiainana iray manontolo. Ka resaka voalohany, inona moa no mahatonga ny fahapotehan'ny ala dia avy amin'izay no ahatonga antsika hijery hoe inona no fiarovana ny fahapotehan'izay ala zay. Tsy tokony ho sarotra ny fiarovana an'izy io fa tokony mienga avy any amin'ny tena ifotony any no iarovana azy fa tsy sanatria mbola tabatra mila tsy ny teny izay. Ny mahatonga ny ala ho may misy le doran'le mpiarakandro, le mpiandry omby. Eritreritrin'le mpiandry omby dorana le bozaka mba hitsiriany ahitra maitso ho an'le omby. Nefa mihitatra napotika ny ala zay manodidina. Raha izay. Ny faharoa mety misy ny manao charbon dia tsy ampiheverana dia mihitatra le afo dia mainy ala. Dia ao koa ny manao tetikala. Misy tetikala izay ambolena andavanandro fa ny tena nanapotika ala tato ato ny tevy ala ny tetikala ambolena katsaka. Dia anisany koa tena manapotika an'le ala reny olona zay tsy ampoizina zay mety ho sabotage fa io ny réserve, io ny ala arovana dia dorana tsotro zao. Misy antony manokana zay hiteneniko efa. Inona zany ny solution? Ny solution dia hoe ahoana ny tsy hahatonga an'io ala io ho may. Voalohany zany tsy maintsy tokony misy lalàna atao hentitra zany iarovana le doro-tanety. Tokony andraisana fepetra raha vao misy kijanan'omby may dia raisina andraisana fepetra le tompony kijana, le mpiandry omby sy le tompon'omby. Fa raha vao zay no resintsika dia mihena amin'ny ampahany betsaka le doro-tanety. Ary ny tompon'omby ihany ny tena afaka mifehy tsara n'le mpiandromby na tsy manaja magnarany ny faritra avaratra agny mifehin-dreny raha vao fehin-dreny dia mihena ny resaka fahapotehan'ny tanety. Nanome sosokevitra koa zay ny faritra Sofia amin'ny resaka fambolena katsaka. Io moa zany zao ny tena manapotika ala io, le fambolena katsaka. Manana terrain any amin'ny 250,000 hectares ny faritra Sofia zay mbola tsy voavoly nefa azo ambolena. Ka tokony mangataka amin'ny fanjakana amin'ny faritra ireo tompony andraikitra mpandray katsaka
zay mpividy katsaka angoro reo fa tsy tokony hoe manirakolona na potikala de iny no ambolena katsaka. Mifatra sofia vonina tsara hanomena 20 000 hectares na 30 000 hectares hambolena an'izay katsaka zay fa ny fambolena azy amin'ny ala zany iny tokony hosakanany. De resaka charbon, ny charbon andrahona sakafo. Raha ny filana local zany na amle toerana zany hoe raha ohatra ka ao amle district tsy mapotika an'le ala iny fa rehefa mivadika varotra le izy hoentina amidy de lasa quantité bebe no potehina zay no tena manapotika an'le ala. Tokony zany sakanana mihitsy ny déplacement ny charbon. Raha hoe misy camion mitondra avy amin'ny district anankiray mandeha amin'ny district anankiray de zay zany tokony fezina lalàna. Fa raha amidy ao an-toerana ny charbon amboarinao samby mamboly ny hazo manao ny charbon am'izay hazona volony tsy teraka olana betsaka zay. Fa ny tena manapotika le charbon atao resaka commerce. Any zany sakanana le commercialisation io charbon io fa le vente locale no mba azo tolérena zany amin'ny zavatra zay. De eto am'le réserve spéciale resaka sabotage tiako manamarina amitsika fa misy zavatra tsy eritreretintsika mihitsy ny zavatra mitranga. Ny lalàna tena henjana amin'ny resaka fanondranana zavatra zavaboary na zavatra endémique io dia lalàna STES. Nefa ny lalàna STES jerenareo tsara fa ny fanondranana izy voaka ivelany no rarana. Fa le zavatra endémique any ivelany tsy voasoratra amin'ny lalàna STES mihitsy hoe averina. Izay zany tokony hovana mihitsy zay. Hoe rarana ny fanondranana zavatra endémique fa ny zavatra endémique rehetrarehetra zany hoe tsy hita fa tsy amin'ilay toerana anankiray aleo lalàna iraisam-pirenena mihitsy averina. Raha tafaverina reny tsisy hanondrana tsony. Ary ny tena loza de zao raisiko ohatra lémurien. Ny lémurien zao tsy misy afa-tsy Madagasikara zany raha ny tena izy ny lémurien. Fa ny parc national rehetra any ivelany de fa feno lémurien. Mandeha any Chine, parc national rehetra feno lémurien. En Europe tsy tenenina, Suisse, France, Allemagne, en Europe rehetra feno lémurien. De any États-Unis sahala am'izay koa feno lémurien. Efa tonga amina fazina reproduction efa tafita am'zareo le reproduction. Dikan'izay tsy misy ilany reto vahiny reto tsony ny andehanany eto Madagasikara hijery lémurien. Fa any aminy izy mampidigola mijery lémurien. Zany hoe azagaga tsika raha mety misy mihitsy vahiny potehiny mihitsy ny alanao am'izay anao tsy any aminy any indray no mijery lémurien satria efa tsy financean'io lémurienao itsony izy satria efa tafita an'le phase de reproduction. Zay ny voka-dratsiny le famelana an'io lémurien io eraky ny parc national maneran-tany. Ary efa zay ny zavatra mitranga am'izao raha ny olona tena mianatra an'izany renseignement zany resaka pitsikilo sy ny rehetrarehetra zany aza mieritreritra fa ny touriste rehetrarehetra tonga amitsika io de olo tsara dolo. Ny ankamaroan'ireo tompoko dia pitsikilo dolo reo. Sahiko eto ny tenin'izany. Ary maka renseignement dolo reo. Ary tsy voatery olo tsara dolo reo. Ka ireo goavana mihitsy io famelantsika zavatra endémique hipetraka any ivelany. Zany de mangataka mihitsy raha tiantsika ho voaharo ny alantsika avereno aty dolo ny zavatra endémique rehetra any ivelany. Na dia ho andoavan'ny fanjakana vola tsy tokony olana. Fa io mihitsy no source ny fahapotehan'ny réserve naturelitsika ary ahatonga reto vahiny reto tsy financer an'io fananantsika zay tsy misy afa-tsy eto amitsika io. Jerevy kelikely eo mety ho hisy koa ny fandefasana zanaka baobaby any ivelany ka rehefa vokatra ny aminy de tsy hankaty tsony izy andeha amin'ny ele de baobaby. Ka zay zany agnisan'ny message fort ampitaiko
ny zavatra endemika tsy tokony zany tsy any Madagasikara ihany zavatra hoe jereo regny panda regny reninge tsy ivelan'ny chinois ivoaka ivelany mihitsy anazy rery de zavatra endemika amin'ny firenena anankiray zany tokony zay no apetraka amin'ny lalàna espèce tsy misy tokony toerana firenena misy an'ireny zavaboary regny raha tsy le toerana efa hoe ao ihany misy azy zay ihany ny afahantsika miéquilibré sy mikajy resaka Andriamatoa gouverneur mety azo eritreretina ihany koa ve hoe tetikady na paikady apetraka ny amin'ny hoe misy arena ny ambanin'ireny tany ireny dia dorana aloha ny eo amboniny ahafahana mitrandraka moramora satria ny harem-pirenetsika ohatra ny reo alavoajanahary reo saika vahiny no tena mitantana azy ireo manahoana ny mety fijerinao zay araka nefa andresahako teo misy manko resaka azo safosafona am'izao fa misy zavatra tena hoe renseignement lalina misy koa resaka saripady fa zavatra azo constatena ny réserve naturelle rehetra dia misy zavatra harena be dolo ny ambaniny zany zavatra azo ka azo eritreretina zany efa fantatry ny vahiny dolo ny harenanao rehetra efa vitany étude azay le teneniko amitsika hoe ny vahiny tonga eto amitsika io aza eritreretinareo olona tsara dolo fa olona haka renseignement satria tsy misy olona tsy mitady tombotsoa mandainga tonga eto aminao eto izy andeha hanampy gratuitement comme ça tsy mariny zany fa hitadiny tombotsony izy na misy mission tena précise andehanany iraka aviany hoe zao ny missionao mirelevé an'izao fa hatrany amin'ny fanjanantany dia fa fantatra zalahy dolo ny harena rehetra misy eto Madagasikara ka rehefa tonga ny faleovantena dia napetra ny ho réserve reny arena reny amin'ny alalan'ireny alavoajanahary jereo zao ny any belanana ny toerana misy ny bauxite betsaka indrindra eto Madagasikara dia amin'ny ala arovana goavana belanana zany hoe zany rehefa hitrandraka an'io izy dia dorany ary potehiny aly dia moramora izy hitrandraka zay mampitombona n'le teny teo hoe efa te hitrandraka an'io izy dia zay izy komanso manapotika fa alohan'izay raisiny dolo ny échantillon ny zavaboary rehetrarehetra ao na reny modimody mandeha manao recherche anaty ala reny nge maka échantillon dolo reny ary sahalan'ny malalaka ny fitondrany zalahany reny zavatra reny efa nisy azy nampimehy taloha hoe ankoay tapaka hony ny ankoay dia hoentina ny ivelany any ny tsabona ny taolany fa tsy vita teto Madagasikara zany zao tsy fantatra hoe inona zavatra ny prélevendretao zavatra ndramasinretao ka mbola tohiny am'le hoe fiarovantsika ny alantsika zay misy sosikevitra anankiray zay efa nampitaiko ny asana miaramila dia ny asa ho an'ny tanindrazana ny personnel ny eaux et forêt na ny environnement tsy ampy mihitsy hiaro ny ala ary isan-taona mitanisa foana ny ministère ny environnement hoe 100 000 hectara ny ala may ka raha mitohy zao efa tsy hisy hectara tany saintsony satria fa may dolo ny rehetrarehetra ka miteny izy mbola tsy may tokony isy fiarah-miasa amin'ny ministère ny fiarovam-pirenena sy ny ministère ny environnement manana ny miaramila berevert tsy taloha tamin'ny andro ny saranana nisy an'le hoe garde forêt kiandriala isaky ny ala goavana dia misy trano petrahan'iregny le garde forêt mandra-pisiny personnel tena ampy amin'ny eaux forêt asio peloton de 18 miaramila miandry forêt ataovy hoe réserve naturelle na zay pochepochena ty ala zay mbola goavana asiavan'ireny pelotona miaramila reny sady mandrindra ny resaka fandripalemana miaro ny tontolo iainy satria io zany zao ny tena menasy tsy fanafihany ivelany tena menasy fa ny fampoteny tontolo iaina ny tena menasy loza goavana indrindra ho an'ny firenentsika asio an'ireny zany hoe raha vao misy afo kely manetroka eny dia fa tonga eny miaramila mamono afo mandra-pahatonga le vahoaka fa ny mahatonga alapotika eny hoe maya afaka 3 andro vao misy vahoaka tonga eny
tara zany le famonoana. Fa raha vao misy miaramila prépositionné eo, miaramila efa mandray karama ma miaramila azy, mba indemnité fotsiny mba ataony ministère ny environnement, satria mitobaka ihany ny financement amina milliard amin'ireny projet be de be mialatsiny fa ohatra ny fandaniam-bola amin'ny atelier amin'ny restaurant sy ny fihinanana ny tena betsaka, ary eto koa tokony ovana ny fomba fiasa amin'ireny projet mahazo famatsim-bola reny, satria salamle hoe misatisfaire le bailleur no ataondry zalahy fa tsy le tena fiarovana ifotony. Eo amin'ny 15% ny vola azony fotsiny angamba ny mety fiarovana ala, fa lany amin'ny document, lany amin'ny spot telefa amin'ny télé, spot telefa amin'ny document, nefany mpandoro tanety zany inge tsy mijery télé, mpiarak'andro zany inge tsy mamaky boky, ary nkabeazany boky avoakantsika anatina projet ONG environnemental reny, saika amin'ny teny français. Zany hoe misatisfaire an'le bailleur fotsiny fa tsisy amin'ny teny gasy ny ankamaroany izy reny, na ny mpandoro ala tsy afantatra azy, mpandoro ala tsy mamaky anio, fa ny atao mametraka miaramila, mikarama olona isam-pokon-tany 25 000 francs par tête, olona folo 250 000 francs, tsy ampafiry ny vola miliara lanitsika amina projet goavana re zany. Fa zany tsy fontsika indraindray. Zany hoe le finiavana zany tsy ampy le tena politika iaro tena mbola tsy ao, fa ty projet mitsangana ahoana ny azahoako toerana, ahoana ny azahoako vola anatiny, zay zany tena anaty voantsika. Mialatsiny fa satria efa loza loatra mitrangy izy io, aleo tena lancena le message atsimbadio 90% ny volantsika leo tena iarovana am'le atiala, fa tsy lany ato amin'ny hetrahetra amina atelier, amina fiara Land Cruiser sy ny sport rehetrarehetra ty, fa tsy de misy dikany loatra io raha ny fiarovana ny tontolo iainana. Efa miresaka mantsy ianao tsy de azo lazaina fa ho tsara falantsika daholo no vahiny tona, nefa ny mpanao fikarohana eto Madagasikara ny anatin'ireny valan-javaboary reny saika vahiny daholo. Tena fiarovana ny zavaboary de itsika tompony ihany no tena tompony, fa aza matokony mihitsy hoe reto mamatsy vola de hoe ho tian'io zavaboarintsika. Tombontsoa manokana ny azy mba jerenareo any amin'ny faritra maro any ivelany. Vao naheno reportage aho voahaingana any Israel, tena reny Corée reny tena araha-maso mihitsy ny manao vizity amin'ireny, ary tsy azo anombinana na eraky ny santimetatra. Fa jereny antsika eto raisin'olo, vidin'olo amin'ny ambongadiny amin'ny kilo mihitsy le zavatra any anaty ranomasina. Misy koa ny tompon'andraikitra ny WWF eran-tany mihitsy tany en Chine, efa misoratra hoe tsy azo akana sary ao anatin'ny réserve. Mbola naka sary io tale raisam-pirenena fa voasambotra, mesura ohatran'izay zany tokony ampiharina amintsika eto. Efa fantatsika izao fa efa miendrika sabotage io fampitehany ala arovany. Efa lasa tsikelikely le biby tao anatiny, efa ananany zalaha ny velany. Ny sisa ho ataony zao hodorany io aly io mba hakany le harena ao ambanin'ny tany. Mesure fa nyraisiko zao any amin'ny région de la Sofia, ohatra ka any MNP le ala, tsy manaiky tsony aho hoe MNP rery no miaraka amin'ny vahiny vazaha mandeha hoe andehanao recherche anditsidika an'le ala, fa tsy maintsy accompagneny mpitandro ny filaminana. Zay. Aleo tsika saro-piaro amin'ny fananantsika, atsika tompony, atsika ihany tsy mitombona zany hoe tia ny vahiny reto ny taninao, tia ny vahiny reto ny zava-lenga zany. Ianao ihany no tian'io, ianao ihany tena tompon'io, fa ny anazy intérêt manokana. Ka aokatsika zay maheno zao fandaharana zao ny valan'ny zavaboary rehetrarehetra manomboka zao samia ho saro-piaro, samia tena handray mesure draconienne mihitsy, fa raha tsy zay
ho nofinofy ny fananantsika izy ireo. Somary tarina kely Andriamatoa Gouverneur mahakasika an'ilay resaka loza manambana ny firenena raha ohatra ka mbola mitohitohy zao fandoroana ny ala sy ny fandoroana tanety zao, inona no mety iseho ao aoriana kely ao? Ny zavatra mety iseho voalohany indrindra miala nge sorsana rano, ary ny saika toerana misy réserve naturelle rehetra reo avy any daholo ny rano. Misy aza reny rano 3-4 ngeza mivoaka amin'ireny ala kristal reny, ka raha vao doranao reny ala reny dia ho ritra tsikelikely reny rano. Hisy fiantraikany zany amin'ny resaka fambolena ary amin'ny fiainantsika manokana mihitsy. Ary aveo koa araka ny fanilazako teo ho tonga izy hitrandraka ny harena ambany tany, satria saika any amin'ireny réserve reny no nametrahan'izalahan'ireo réserve na harena ambany tany. Dia lasa ho fitrandrahana sauvage no ataony amin'izay, dia isika ihany no victime amin'izay. Kasikatsika ny gouverneur ny Sofia mitondra zany fanazavana, makasitraka anao Andriamatoa Généraly Lélisson mitondra fanazavana tahaka an'izany, azo heverina fa zava-dehibe ho an'ny firenena. Tena isorako be dehibe nareo ataon'ny radio antsiva, satria mba nafahako namoaka an'izay hevitra zay, satria tena indehibe ny firenena no arovantsika, raha tsy tena manova fomba fiasatsika ho potika ary ho nofinofy ny fananantsika andreo zavaboarintsika reherehantsika.